tia tsy novozonan'Andriamanitra iraka mitory fitiavana. Izany no iarahantsika mandinika ao anatin'ny fotoana foy izay anasako anao ampitiavana. Ry mpiara-mianatra namana isany atolotra antsika rehetra ny fiarabana, ny firarintso, ingany ny fahasoavan'Andriamanitra, ny famondram-pony izay fandiniantsika ny herinandro, ary ny fiadanany anjaka ao am-ponao sy ao nivon'ny tokantrano izay misy anao. Andeha hiaraka ivavaka isika raha andinika izao loha hevitra izao. Andriamanitra rainay misotranao izay fa afaka mamarana ny herinandro voalohany tamin'ity taona vaovao ity. Ka hiara-fandinianay ny teninao no ny rahanay mamarana izany. Misotrany amin'ny famondram-po, misotrany amin'ny fitiavana tsy hita lany izay asehonao aminay. Ankehitriny ary dia mangataka anao izay mba handrotsaka ny fanehoana masina, ilay fanahy-pitaridalana, ilay fanahy-panazava, mba hitarika anay eo amin'ny teninao ka hitondra soa ho anay ny izany teny izany. Amin'ara Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Ry mpiara-mianatra namana isany, nandritra ny herinandro dia notiniantsika ny alanenina taon'Andriamanitra, ny fanehoan'Andriamanitra ny fitiavany antsika olombelona. Mampalahelo anefa dia indraindray to tsy tsapan'ny olona ny fitiavan'Andriamanitra. Nanay ny aizin'ny hevi-diso momba an'Andriamanitra no mameno sain'ny olombelona manarona izao tontolo izao. To verin'ny olona aza ny fahalalana sy ny toetra mampanan'Andriamanitra. Manjary lasa diso ny fahazaon'ny olona izany fitiavan'Andriamanitra izany. Amin'izao fotoana izao ary, amin'ity andro anty, dia misy hafatra avy amin'Andriamanitra izay asaiko ho torianao. Misy hafatra avy amin'Andriamanitra izay tsy maintsy ampafantarinao an'izao tontolo izao, dia tsy inona izany fa ny toetra mampanahy n'Andriamanitra. Tsy maintsy ahelinao anivon'ny aizina ny fahazavan'ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy maintsy ampafantarinao ny olona ny famondram-pony, ny fiantran'Andriamanitra ary ny fahamarinany. Asaiko ianao anambaran'ny olona fa ty izao tontolo izao tsy vozonana Andriamanitra. Asaiko ianao hitory izany hafatra fitiavan'Andriamanitra izany. Io asa io no nosoratan'ny mpaminany Isaia ao amin'ny Isaia 100 ka ny 7:7. Manasanao mba hanokatra izany ao amin'ny Isaia 100 ka ny manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 10. Zao no voalaza letiny amin'ny anaran'i Jesosy. Ery izy iona izay mitondra teny soa mafaly io. Miakarana tendrombohitra avo ry Jerosalema izay mitondra teny soa mafaly io. Asandrato mafy ny feonao, asandrato fahaza-matahotra. Lazao amin'ny tanàna ny Joda hoe indro Andriamanitra reo. Raiso ho anaranao le hoe Riziona. Ianao ny antefany mantso. Indro Jehova tombo avy amin'ny heriny ka ny sandriny ihany no anapaka. Indro ny valim-pity atolony dia eny aminy ary ny valinasany omeny dia eo anoloana. Zany no antso-pitiavana ataon'ny mpaminany Isaia asainy ataonao ihany koa. Tianao Andriamanitra, tiantsika Andriamanitra. Inona ary no fanapahan-kevitra ao androany. Andeha ny fanapahan-kevitry ny apôstôly Paoly no fanapahan-kevitra raisitsika ary amaranantsika ity herinandro ity tamin'ny alalan'izao dindinika izao ao amin'ny Romanina 5. Romanina 5 ka ny 7 sy 7. Zao no voalazany ity. Fa matoky aho, fa nafahafatesa na fiainana, na anjely nareo fanapahana, na zavatra ankehitriny, na zavatra ho avy, na hery, na ambony, na ambany, na inona amin'izao zavatra rehetra izao, dia tsy ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra
izay eo amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Ry mpiara-midinika namana isany, ry mpiara-mianatra namana isany, engene tsy hisy ahasaraka atsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ary zany fitiavan'Andriamanitra zany andeha ambaratsika, hotoritsika, ilazantsika amin'ny namantsika, tiantsika Andriamanitra koa ny tompony hombanao. Anjoina mandrakariva inany ilay fitiavan'Andriamanitra, ilay fitiavana izay mamonjy antsika tsirairay avy. Tsy misy mahasaraka anao, tsy misy mahasaraka atsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Tompony hitayanao ary misaotra anao niaraka tamiko nandritra ny herinandro ity, ny faniriana engeneny ny fahasoavan'Andriamanitra ho aminao lalandava. Raha sitrapon'Andriamanitra dia meona ilayntsika amin'ny fotoana manaraka. Andeha ary hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indray izay ny an-danitra, misaotra anao izahay noho ny fitiavana sy ny famindram-po izay nomenao anay tamin'ny herinandro ity, ka nahafahanay nandinika ny amin'ny fitiavanao, fitiavana mahagaga, fitiavana mahatalanjona, fitiavana tsy misy fepetra, tia maimaim-poana anay olombelona. Ary izany fitiavanao izany dia nahatonga anay hanapa-kevitra androany fa na inona toe-javatra eo alohanay, na amin'ny mora na amin'ny sarotra, na fifaliana na fahoriana, dia tsy misy ahasaraka anay amin'ny fitiavanao Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Dia homba anay anenao, homba ihany kio zao mpiara-mitinika amiko izao, homba ny ankohonany sy izay mahakasika azy. Ny vavaka dia tononona isangatany amin'ny anaran'i Jesosy rehetrany. Amen.